tokony hivangongo amin'ny commune na distrika iray ny fanatanterana fampandrosoana amin'ny alalan'ny fanaovan'ireo foto-drafitrasa hoy ny gouvernoura Loatramogoro Dr Gira Masondratana. Antony nanaovana ny fidinina ifotony tetezana ireo distrika rehetra atao anatin'ny faritra Loatramogoro izany, izay natomboka teto Andilamena. Noentina avokoa ireo talehi-paritra mba hitondra fanazavana sy handray ny filana ety fotony. Natao ihany koa ampahafantarina ny vahoaka fa manakaiky azy ireo ny fitondram-panjakana. Tsy adino ny fitondram-panjakana sy ny faritra mihitsy ity distrika ny Andilamena ity amin'izao fotoana izao satria fantatsika fa ny lalana mankaty Andilamena amin'izao fotoana izao dia efa tena pratikable tsara. Tsy latsa-danja amin'izany koa izay amin'ny faritra satria efa misy pavé izay mirefa any amin'ny 800 mètres any izay natao ny faritra ihany koa mialana ny FDL izay natao taty amin'ny distrika ny Andilamena. Ary ny programme mpanjakana ny Premier ministre sy ny gouvernement moa dia mbola manana tetika asa ihany koa araka volazana dia matosy ny mavambahoaka teo anatsara bebe kokoa ity tanàna ny Andilamena ity. Itoy amin'ireo distrika hafa izao fidinana ifotony izao raha ny fanazavana hatrany, mifanome tanana amin'ny fampandrosoana ireo olom-boatendry sy ny olom-boafidy. Izy ka nanjara asanay solon-tena-panjakana moa anatin'ny zavatra io za solon-tena-panjakana etenivon'ny commune izay ny lehibe district dia manome tohana sy manao tantsorika izay mivolaza lalàna mikasika anay amin'izay appui et conseil dia manatanteraka an'izay tsika satria raha sahiran'ireo commune iadidiko ireo izay karakaraiko ireo dia sahirana ihany koa zany ka io moa zany atao hoe ny toy ny tsy efanirery toy ny tokantrano tsy tao-trano tsy efanirery ny asa fampandrosoana fa iran'ny rehetrarehetra na solon-tena-panjakana eo koa moa zany ny fatra izay tompona andraikitra amin'izay Mifototra hatrany amin'ireo andro telo izay napetraka ny filoham-pirenena ny fanatanterahany ratsy mangaiky amin'ny fitondram-panjakana aty anivon'ny faritra ny politika ankapobeny ny fanjakana. Sarotiny amin'ny fanaraha-maso ny fanatanterahana izany eto anivon'ny prefektora n'Ambatondrazaka araka ny nambaran'ny prefet Dr Rakotardina Dieudonné. Nataona izany nitombana tamin'ny asa vita sy ny tetika asan'ireo fitaly avaam-paritra sy ny sampan-draram-panjakana misy aty Loatramogoro. Tamin'ity taona 2024 natao ary nanambarana fa mizotra araka ny tokony ho izy ny fanatanterahana ny baiko izay nomeny fitondram-panjakana. Mba ahitana inona zavatra vita, inona zavatra mbola tsy vita ao anatin'ireny distrika maro samihafa ireny izay mifanaraka indrindra amin'ny andro anankitelo izay napetraka Andriamatofiloha dia irantsika malala ny fandehany fa mandeha araka ny tokony ho izy ary ireo tanjona rehetra izay napetraka ireo talehi-paritra ireo tany amin'ny fiangongoan-taona dia tratrany araka ny tokony ho izy amin'izao fotoana izao. Voaresaka manokana teto anivon'ny fitaly avaam-paritra ny fahasalamam-bahoaka Loatramogoro izay nisongadina tamin'ireo ezaka nataona ampahafantarana fa miasa ny fitondram-panjakana. Efa manao ezakageza be ny fanjakana amin'le fanomezana an'le qualité de premier soin izay ao anatin'ny urgence haiko na ao amin'ny urgence na ny amin'ny triage izay anaovana azy fa efa zava-dehibe zany manana an'izany daholo ny hôpitaly rehetra manerana Madagasikara dia tohizo arak'izay le izy ary teto aloha zany araka ny tapitra azo avy any amin'ny tale sy ny zavatra eno dia miendrim-piderana ny asa nataonareo atao anatin'ny ministera. Teto amin'ny bureau-ny fitaly avaam-paritra ny fahasalamam-bahoaka Loatramogoro nanaovana ny fananganan-tsaina fahatelo ho an'ny prefektora n'Ambatondrazaka tamin'ity taona 2024 ity. Miantoka ny fambolem-bary sy ny vokatra atao anatin'ny commune Pasikely ny rano izay tehirizina ato amin'ny tohadrano ny Besimangana. Velarantany amin'ny hektarany maro no tondrany izany tohadrano izany. Nitondra ny anjara briky mba ho fikojokojana sy fiarovana ity tohadrano ity ny antoko ny havana eto Pasikely androany maraina. Nanatanteraka fambolem-kazo ho fandraisana anjara ihany koa amin'ny fanatanterahana ny vina ny fitondram-panjakana dia ny fanamaitsona ny Madagasikara. Barazo natoko ny enan'ny vahoakana Pasikely izy tia manosaka ny velarantany eo amin'ny 7,700 hektara eo dia mbola misy koa moa commune Rahavavy manodidina mbola miaina amin'ity dobo ity dia entina kojakojana azy zany no anaovana zao fambolem-kazo zao satria raha malala fa efa any amin'ny ampaha-efatry ny dobo zany zao raha hitantsika zao fa efa tototry ny atsangaka mila kojakojana mila fikarakarana zany dia hitadiavany lalana moa zany zay anaovana ny curage-n'le dobo fa tena fa tery dia tery fa miakely ny rano aminazy
zay no antony a no safidiana ty toerana ty de ny tokoavana moa dia manampy ny commune amin'ny rehetra mihitsy a amin'ny fikarakarana ny hetsika sy rehetra ataon'ny commune dia anterina fisaorana ho an'ny filopan'olona tokoavana zany a fa izy na matsy zao zanakazo zao a ahafahana mana maitso an'ity toerana eto Paskily ty. No mafisina ny paikady fampandriana fahalemana atao anatin'ny faritra Olotramangoro, mifanohitana trany ireo mpikambana eo anivon'ny OMC ahitana ireo mpitandro ny filaminana, ny polisy, ny gendarmerie-pirenena ary ny eo anivon'ny tafika. Tsara mivokatra nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 2024 hatramin'izao raha ny fanazavana. Misaotra be lehibe ny mpitandro ny filaminana ahitana ny gendarmerie, ny polisy-pirenena sy ny miaramily, ny fiara-miasa amin'ny lehiben'ny distrika rehetrarehetra, indrindra ihany koa lehiben'ny Boriborintany, ny komity loharano lehiben'ny Fokotany fa azoko lazaina milamina ty amin'ny faritra Olotramangoro amin'izao. Hotazomina ny fomba fiasa hoy ny préfet Ambatonazaka Dr Kotoardina Dieudonné voaresaka manokana ny mahakasika ny halatra mantoa izay mirongatra eto Ambatonazaka. Efa maro ny tratra efa hitantsika reny alevin'olona any anatin'ny fahasapoana ilay moto izay angalarina. Zay natonga anany sotra mitandro filaminana fa ainy zareo miara-miasa amin'ireo entité anankitelo ireo efa maro ny efa tratra fa somary ataontsika ohatran'io aloha izy satria tsika zao ihany koa ny tafiditra ao anatin'ny fetin'ny Paska dia raha tsika malala efa miditra ao anatin'ny antsoina hoe herinandro masina tsika zao dia fandraisana andraikitra ataon'ny OMC régional io ary ohatr'izay ihany koa ny any amin'ny distrika rehetrarehetra tsy maintsy manao fety ao anatin'ny filaminana ny vahoaka atao anatin'ny faritra Olotramangoro. Isan'ny lehibe ihany koa ny mahakasika ny trangana mbalavelona izay tseho tao Andilana Toby. Misy ireo efa voaroroy tamin'ny tira ny fanazavana trano. Ny asa ny mpitandro ny filaminana, ny asa ihany koa ireo vahoaka rehetrarehetra sy ny fiara-miasa teo amin'ny mpitandro ny filaminana ary teo ihany koa ireo mpitondra fivavahana efa manomboka tratra moa zany ny olona nanao an'izany asa ratsy zany nisy anaky 9 no nalefa tany amin'ny fitsarana, anaky 5 zany no voatana Vohimaika ao Amponja. Efa tamin'ny andron'ny fanjanahantany avokoa ny ankamaroan'ireo fotodrafitrasa-pambolena misy eto Andilamena antitra tsy misy fanavaozana ny ankamaroan'izy ireny. Satria arahantsika mahita amin'izao fa zao ny lalana fa moambokatra agnatin'ity commune sivy atao agnatin'ny distrika Andilamena dia mandalo amin'ity lalana ty daholo ny famoambokatra amin'izany commune zany. Ka araky ny hitantsika zao dia kilanjalanja na adodôme ny fomba ampiakaran'ny vahoaka ny vokatra amin'izao lalana zao. Ka tena sahirana ny vahoaka mpamboly amin'ity distrika ty Manodidina ny 2 alina hektara ny lemaka ato anatin'ny distrika Andilamena. Tsy maintsy hirosona ny asa Vonjimaika mba ahafahana mamoaka ny vokatra. Misy zany travaux d'urgence zay tsy maintsy tokony atao mba ahafahan'ireo tantsara eo mamoaka ny vokatra satria hitantsika fa aty Andilamena araka voalaza teo be dia be le tanimbary hatrany amin'ny 20 000 hectara 20 000 hectara no misy ato amin'ny lemaka Andilamena distrika Andilamena ary mandalo amin'ity fotodrafitrasa ty lalana tapaka ty zany. Ka ny travaux d'urgence zany dia tokony ho atao zany hoe efa nifandinika teo moa zay sy ireo technicienne ao ministère amin'ny fambolena sy fiompiana dia tokony azo atao tsara le travaux d'urgence miampiasa an'ireo engin faritra miaraka ny fanampiana amin'ny lafiny solika amin'izareo amin'ny ministère ny fambolena sy ny fiompiana. Faharoa dia ny tena travaux zany hoe ny travaux mba aharitra zany dia tokony hisy tena travaux ngeza mihitsy ato ny pirazina canal, ny fanamboarana tanteraka n'le piste mba ho aharitra zany le asa. Antaonany maro no tsy nisy fanamboarana ny tohadrano manamontana Ambandrika distrika Ambatondrazaka. Tsy nisy araka izany ny rano voatahiry tao amin'ity tohadrano ity na teo aza ny fisiny ny rotsakorana. Maina avokoa ny ankamaroan'ireo tambary ary ahina ny fianan'ny vokatra. Haika ny taona tamin'ity taranorana ny masomboly sahirana tamin'ny masomboly satria tsy ampy ny rano ny fotoana nambolena moa izany dia taraiky tokoa.
dia amin'izao fotoanandro zao zany ny rano barazy kely ny fotodrafitrasa efa simba raha ty satria tamin'ny andron'ny Somalaky 1978 ny fotodrafitrasa tantan'ny fédération zao ny vokatra moa zany ny fitaoam-pambolena moa zany efa tara dia eto zany ny voly zany mandeha zao tratra ny anandro dia sahirana mihitsy ny tatsano zao ka miangavy ny fanjakana mpitondra mba hanampy ny tatsà fa tena sahirana. Etsekilany diso fanantenana ihany koa ireo tantsara ny fanazavana. Nisy ho izy ireo ny fampanantenana ny hanomezana azy ireo toana amin'ny anam-pamokarana saingy tsy nisy hatramin'izao. Tia zay nampiandrasana dia atreto zany tsy tafivoaka. Ka io zany mba mila ho atany tatitra aminareo mba hijerevanareo hoe aza fitana ny tatsà fa sahirana satria nampianaina nefa tsy mipoitra. Jereny fatra loatra mangory ny fijoroan'ny fikambanana ny vondronan'ireo zanaka loatra ty Menabe izay mampiseho firaisankina. Mila toizana izany isy ny fifampitsinjovana eo amin'ny samy zanatsy anaka, ranonambarana nisy ny atany izay zanaky ny faritriny nandritra ny fihaonana tamin'ny solon-tena ny mpikambana fizamina. Fikambanana ny zanaka loatra mangory ty Menabe nampiseho izay firaisankina izay tamin'ny alalan'ny fihaonam-be ny alahady 13 aprily teo izy ireo. Fihaonana nanatsarana ny fiainan'ny fikambanana tamin'ny alalan'ny fanavaozana ny biro mpitarika. Dia manarak'izay misaotratsika ihany koa ny fidy. Somary mavesabesatra ilay adidy nefa nametranareo fitokisana ny tenanay miaraka amin'ireto mpiara-miasa reto dia ho ataonay atsaka ny sendavany sy tsy ataonay mangingina ny fikambanana dia misaotra anareo tanjosika dia hampandroso fikambanana araka ny efa niresantsika teo mba tsy angina ny firaisankinantsika avy any Antsianaka. Dia vita zay ny fifidianana ny fikambanana fizamina fa tokony eritreretintsika ihany koa ilay eto amin'ny distriktan'ny Morondava. Nisy ny paikady napetraka anetsiketsehana ireo mpikambana isaky ny distrika efatra hafa mandrafitra ny faritra Menabe. Nanatanteraka tetika Savaly ny Oxfam tao anatin'ny 5 taona, isan'izany ny fametrahana ny refuge polyvalent izay mbola novatsiana fitaovana climatiseur, latabatra, seza sy ny maro hafa ho afaka ampiasain'ny commune Ambonivohitra Morondava. Etsy andany ny fanolorana fitaovana toy ny camion benne, fitaovana maro hitantanana ny fako ho famaranana ny tetikasa sy urbaine résilience ho an'ny commune. Teo ihany koa ny fampitaovana ireo fikambanana maro eto anivon'ny commune Morondava. Nosokavana tao fomba ofisialy ho an'ny daholobe ihany koa ny fanampin'ny asa fanomezana endrika vaovao ny espace vert eto Nosikely. Fanomezana an'ireo fitaovana ho an'ny association izay napetraka any anatin'ny fokontany any manao pré-collecte zany hoe association maka ny fako any anatin'ny tokantrano tsirairay avy dia nomezana an'ireo fitaovana ireo cyclobenne anaky 5 benne ordure koa anaky 5 dia misy moa ny kit na EPI mifanaraka amin'izay gilet, gant, botte zay ny ho an'ny sous-projet ordure zay. Dia misy ihany koa an'ity salle refuge polyvalent ty zay anisan'ny nataon'ny Oxfam ihany koa dia efa nisy moa ny fanomezana fitaovana maro isan-karazany izay araraotina eto ho antsika pon'ny Morondava fa misy fitaovana ty izay namenan'ny commune afaka hofaina, misy latabatra, misy ny rehetrarehetra dia ho fanampin'izay indrindra no nametrahana ny reto satria mafana ihany ato anatiny ato dia misy climatiseur anankiefatra napetraka ireo dia farany moa zany ny sous-projet espace vert any Anosikely dia ny Hatsaraina dia misy ihany koa moa zany ny soratra izay mampiavaka ny Morondava zany ohatra ny faritra rehetrarehetra dia misy an'izay hoe Morondava misy sarina baobaba. Anatsaratra ny renivohitry ny faritra moa izao tantsoroka ataon'ny Oxfam izao. Sady nanova endrika ny tanànan'ny Morondava ny tetikasa nataon'ity Oxfam ty sady ihany koa nanampy ny mponina taty hanana hery kokoa amin'ny fiatrehana ny voka-dratsy teraky ny fiovan'ny toetrandro. Tena zava-dehibe ny fananana ONG ohatran'izao. Toerana anisan'ny fivezivezen'ny olona ny birao-mpanjakana toy ny commune, birao ny gendarmerie, ny polisy pirenena ary ny birao tahirim-bola-mpanjakana ilaina ny sy ny fepetra raisina amin'ny fahadiovana sy hiparitahan'ny aretina samihafa araka ny fanazavana.
nanatanteraka izao hetsika zao izahay avy eo ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana mba hitandrovana manjakariva izay fahasalamana izay indrindra moa ianareo eto dia misy an'ireny beatsa matavola milahatsavola eto eo ihany koa ity toerana filalaovana ity izay bedabely zanakatsika ny olon-dehibe ihany koa misy manasa tanana amin'ireny mila an'ireny fitaovana ireto izay ngamba no anton'ilay andro androany akasana tezea izao fotoana androany izao satria nampy fotoana toy ianareo indrindra amin'ny mpiara-miasa rehetra amin'izao androandroany izao noho n'ilay ataoko hoe fifanomezan-tanana amin'ny mpiara-miasa amin'ny mahasamy tompon'andraikitra eto amin'ny parka tompon'andraikitra eto Morondava dia manatanteraka izao hetsika zao izahay ampitiavana amin'ny fanomezana ary ampiasaina ihany koa mba ho an'ny rehetra ny sitraka azy ary izay ngamba no ataoko hoe teny avy aty aminay dia ny irariana mandrakariva izay mpiara-miasa zay. Nisy ny fampitaovana ireo biro-mpanjakana ireo. Anjaran'ny fikambanana ny teraka andro eto Toamasina indray no mitantana ny fikambanana Fifato na fikambanana ny faritany ny Toliara eto Toamasina ankehitriny. Fifato izay ahitana faritra efatra mandrafitra ny faritany ny Toliara dia ny faritry Androy, Menabe, Atsimandrefana ary Anosy. Andriamatoa Monja Bernarder na Monjavy no natolotry ny fikambanana Fiteato na fikambanana ny teraka andro eto Toamasina ufuluani Fifato. Diera ni fanaraka izahay de ao anaty tokantranon'ny Androy no misafidy sy manolatra ny président izay andrafitra ny région efatra. Eto moa zany dia raha mahalala fa anakoroa ny président ny Androy. De misy ny mitondra ny Fiteato ao ambadika de misy ihany koa ny vatantenanay Monjavia mitondra ny Fiteato. Safety tsy maintsy manao élection zahay roa de zelany amin'io no mitondra ny faritany Toliara eto amin'ny faratsinanana. De ny ekipa ao ambadika zany tsy avy ifaninana aminay fa nanolotra sy nafoy izy hoe tsy hanao élection aminareo safe ny adversaire tsy hanao de mazava ho azy fa mivoaka ho mpandresy izy. Amerany firesakina sy ny fifankatiavana eo amin'ny zanaky Toliara fa indrindra ny avy any Androy eto Toamasina no tanjony ny filohan'ny Fifato vaovao. Lahara-pahamehan'ny président zany amin'izao amin'ny fahalaniko zao dia ny ampirindra ny fiainany zanaky Toliara eto Toamasina. Maro ny zavatra tsy milamina eto fa eo am-panjasana mahita ny atiny. Zay zany no azoko lazaina. Ny fisaorana any zanaky ny Androy, fisaorana ny mahandro vato na ny enjiny tenako hitondra ny Fifato. Tena mankasitraka ary faly ny tenako satria zao no mety fantanjareo hampirindra ny fiainan'ny zanaky Toliara eto Toamasina. Nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny omaly alahady 13 april ny filoha vaovao mitantana ny fikambanana Fifato eto Toamasina. Nisy ny fanomezana tsodrano azy avy amin'ireo olombe avy any Androy eto Toamasina. Teo ihany koa ny fampafantarana ny fomba amam-panao avy any Androy. Tonga nanatrika ny lanonana iresolo tena ny azivan'izy ireo ahitana ny Antesaka, Antenosy, Antemoro ary ireo fikambanana mandrafitra ny Fifato eto Toamasina. Efa mandeha ny asa fanambarana ny lalana manomboka avy eo Antsangambatomaro Ampasimadinika hatreny fanandrana amin'ny lalam-pirenena faharoa ary atsaraina kosa ireo lalana izay efa misy fahasimbana hatraty Toamasina. Ny fampiteny lalana izay nisany tena mampitaraina ireo mpitatitra eo amin'ny lalana Ampasimadinika no nanavaozana azy tanteraka hoy ny ministry ny asa vaventy ka orinasa anisany lehibe amin'ny sehatra ny fanamboaran-dalana eto amintsika no manao ny asa. Zay hitantsika zao fa dia amperi ny asa ary tegna hoe ny fagnamboarana manontolo mihitsy no hitantsika eto amin'ity Antsangambatomaro moa tia malala tsara nyty daholo ny mpitondra ny camion rehetra fa agnisan'ny toerana zay nampijaly zany dia nampijaly ity Antsangambatomaro ty ankoatran'izay asantsika zao dia hiazakazana zany atao agnatiny
roa herinandro raha volana ireo teboka tegna mampanahirana ny point noir amin'ity ataontsika hoe Melville atreo passe madinika ty zany. Orinasa mpanao lalana misy telo samihafa no mifarimbana manamboatra ny lalam-pirena faharoa manomboka avy ao Ranomafana hatraty Toamasina. Samy manana ny ampahandalana ataon'izy ireo mba hanafianganana ny asa. Izany vita tanteraka alohan'ny fotoam-pialan-tsasatra lehibe ny lalana hoy ny ministry ny asa vaventy. Miantso ireo mpampiasa ny lalana ny ministry ny asa vaventy mba hanana faharetana sy anaraka ny lamina apetraka izy ireo amin'ny fanamboarana ny lalam-pirena faharoa sy ireo lalam-pirena hafa. Efa nambarako teto fa ankoatran'ireo orinasa sinoa roa zany zay vatsian'ny Banque mondiale, ny iray magnano Sambaina Moramanga, ny iray magnano Ranomafana Passe Madinika, dia tsy maintsy nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana nampiditra orinasa hafa amin'ny alalan'ny fond routier. Dia misy orinasa telo aloha zany zao no efa amperinasa. Ny iray hitantsika maso eto zao zay ataontsika hoe miandraikitra ny avy eo fanandrana atreo amin'ny Passe Madinika iarahantsika amin'ny orinasa Colas. Ankoatran'io dia raha mandalo Brickaville nareo amizao dia amperinasa ihany koa orinasa malagasy anankiray ihany koa zany zay miandraikitra ny tanànan'ny Brickaville igny, ny miditra ny tanànan'ny Brickaville, ny mivoaka ny pont Brickaville igny zany hatrany amin'ny fokontany Menagisy. Raha miala ndray tsika avy agny Antananarivo atreo Sambaina, satria Sambaina moa vao manomboka ilay orinasa sinoa nambarako teo dia efa 10 andro koa zay no miditra ao ny orinasa anankiray, orinasa sinoa CGC. Tiako ambara zany de hoe tsy mizaha foagna ny fitondram-panjakana manoloana ny fitaraignansika mpampiasa lalana, fa io le niresahako atsika ino hoe mila faharetana kosa atsika satria tsy maintsy misy lamina apetraka, tsy maintsy misy procédure arahina amin'ny fampiasana ny volam-panjakana. Tonga nijery ny fizotra ny asa fanamboaran-dalana tao amin'ny Passe Madinika amin'ny lalam-pirena faharoa ny ministry ny asa vaventy Andriamatoa Rafetson Resara Teodoro ny sabotsy 12 aprila lasa teo. Tsy azo atao intsony ny mitondra tuk-tuk sy cyclopus eto an-tampon-tanàn'i Toamasina manomboka amin'ny volana Mey na ny volana Jona ho avy izao raha tsy nandalo fifanana sy nahazo fahazon-dalana manokana na kapasité ireo mpitondra tuk-tuk sy cyclopus eto Toamasina hanatsarana ny fifamoivoizana eto Toamasina sy anisana ireo tuk-tuk sy cyclopus miasa eto Toamasina ary ady atao amin'ny tsy fandriampahalemona no antony. Efa nanomboka ny volana aprila ity ny fisoratana anarana amin'ny fampifanana hatramin'ny 12 aprila ho avy izao ao amin'ny Soavita eto Toamasina. Zava-dehibe ny zavatra ataontsika ity satria maro ny tsy fanaran-dalàna teo aloha, kanefa kosa isoratsika monsieur le maire amin'ny ty ezaka ataony tea tsy ary mbola nisy ngamba hoe resaka recensement zany na inscription na anao capacité zany eto Tamatavy. Raha ny tena marina atsika solon'ny taxi tsika tuk-tuk miposy fa maro be, ny tuk-tuk maro be nefa mbola tsy fantatsika hoe firy ny isan'ny posy, firy ny isan'ny tuk-tuk. Dia zay no nahatonga anay nanao recensement. Io capacité averinao hoe tena ilaina amin'ny tanàn-dehibe Toamasina ville ty Tamatavy ty, na ny posy na ny tuk-tuk tsisy afaka hiasa eto Tamatavy raha ohatra ka tsy manana an'io capacité io. Noho izany famelomanao tena io manentana anao isoratra anarana, manentana anao anao formation, manentana anao anao an'io examen io. Mahazava-dehibe le fisian'le capacité dia mba ahafahan'ny joker mahafantatra ny lalana tokony alena ohatra hoe code de la route zany ary ahafantatra ny tokony ataony eo amin'ny arabe izay andehanana. Ny dossier ilain'ny joker kosa rehefa andraindara amin'ny fanoratana anarana izy dia sary tapaka 3 photocopie kara-panondro ary certificat de résidence. Manao antsoavo amin'ny mpitondra tuk-tuk sy cyclopus izay tsy mbola nisoratra anarana amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifanana ireo filohana fikambanana. Amin'ny mahafilo mpanorana ny tuk-tuk anahy eto Tamatavy dia manentana antsika jiaby anao an'io inscription
io ary anao capacité nizaniza zany ny teny amintsika any hoe tsy ilaina io famelomanao tena io mila manara-dalàna atsika tsisy olona ambony lalàna eto Tamatavy noho izany manentana atsika hatramin'ny 15 misy fetrany any io hatramin'ny 15 ny anaovantsika an'io fanoratany narana io formation tsika manomboka 22 23 examen capacité 29 mizara certificat tsika amin'ny les deux antso ataony amin'ny mpitondra posiny Tamatavy dia magnentana an zareo mba hisoratra anarana amin'ny formation ny capacité zay karakarain'ny commune urbaine Toamasina joker rehetra tapitranany Toamasina ary magnentana koa ny tompon'ny posy mba andefa ny joker hisoratra anarana aty amin'ny gymnase Soavita satria zay manana capacité ihany no afaka hiasa amin'io arabe io. Ny tsy fisian'ny asa ho an'ireo tanora sy ny fitomboan'ny fifindramona no miteraka tsy fandriampahalemana eto Toamasina araka ny fanazavana tsy ampitrak-efa takiany orinasa ihany koa ireo tanora miditra amin'ny sehatra ny asa ka miteraka olana amin'ny orinasa mandray mpiasa ho famana ny olana amin'ny tsy fampian'ny asa eto Toamasina io dia tsy maintsy apetraka sy ampandehanana aingana ny MEFRA na ny Maison de l'Emploi et de formation de la région Antsinanana izay eo ambany fitatana ny faritra Antsinanana ivotoerana zay manelanelana ireo tanora mitady asa sy ireo orinasa manana tolotra asa. Ny vahaolana noraisina dia nanome baiko raha matoa ministra fa tsy maintsy ampodinina amin'ny ity volana ity zany ny MEFRA izay ivotoerana panelanelana eo amin'ny tanorantsika izay mitady asa sy eo amin'ireo orinasa izay heverina fa anome tolotra arak'asa anome tolotra ara fiofanana sy fiofanana arak'asa izay zany no isan'ny vahaolana lehibe nanome toky ihany koa ireo orinasa izay tonga teo reo zany fa hiezaka izy ireo anome tolotra na stage ho an'ireo tanorantsika ireo araka ny fahafahana izay misy eo amin'ny orinasan'izy ireo satria fantatsika ihany koa fa voafetra ihany ny olona azo raisin'izy ireo na ny mpiasa ho raisiny miasa na ireo tanora fiofanana ao anatin'ny arak'asa dia entsika teo koa zany fa mbola nanome baiko raha matoa ministra fa tsy ampy intsony ireny fagnentanana atao amina hainao manjery na ireny foara regny na ireny salon regny fa dia paikady vaovao koa zany no tapaka atao fa atao ny fidinana isaky ny fokotany anentanana nyreny tanora regny ampahafantarana azy izy ireo hoe amin'ny orinasa ohatran'izao dia reto daholo ny catalogue na asa mety misy eto Toamasina fa ireto daholo kosa nefa ny qualification ho tadiavina tsy ny fahaizana ara-diplôma ihany no ilaina fa anisan'ny voaresaka teo ihany koa ny toe-tsaigna. Nanatanteraka dinikasa fikarohana vahaolana amin'ny fitadiavana asa ho an'ireo tanora eto Toamasina niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra ny orinasa misy eto Toamasina sy ireo tompon'andraikitra ara-panjakana eto Toamasina ny ministry ny asa sy ny fampanana asa ary ny asa-panjakana ny zoma 1 aprila lasa teo ny totosainan'ny herinandro lasa teo ny fiadina izay tompon-daka ny Toamasina amin'ny taranja basketball sy izay solotena ny faritra Antsinanana amin'ny fifananana amin'ireo samby faritra manerana nosy mitombo isa ireo kluba mandray anjara amin'ny fifananana ataon'ny section eto Toamasina ankehitriny isaky ny misy ny fifananana atao hoy ny filohan'ny section fa indrindra eo amin'ny sokajy lehilahy. Championnat section teo amin'ny catégorie I16 filles garçon ary ny NNB lahy sy vavy efa nanomboka 3 semaines eo ngamba zay ity championnat ity na teo amin'ny sokajy I16 vehivavy indrindrandrindra moa teo amin'ny sokajy I16 lehilahy ary teo ihany koa ny famaranana zay nisy teo amin'ny NNB izay niady dia niady ny baolina raha ny club eto anivon'ny section basketball ny Toamasina dia azo lazaina hoe mitombo andro manalina satria raha teo amin'ny catégorie NNB lehilahy dia folo nisan'ny mpandray anjara teo amin'ny I16 ihany koa dia nahatratra any amin'ny 12 nisan'ny mpandray anjara teo amin'ny lehilahy ny teo amin'ny vehivavy kosa nefa no hita hoe marisarisa satria raha teo amin'ny 16 vehivavy dia 8 fa tamin'ny NNB vehivavy dia 2 monja ny dingana manaraka moa zany ho an'ireny ekipa champion na vice champion sy 3e place reny
dia isolotena ny section basketball ny Tomasina izy ireo any amin'ny championnat régional izay karakarain'ny ligue ny régional amin'ny basketball Atsinanana. Ny olana sejaina olo raha eto anivon'ny section dia azo lazaina hoe maromaro ihany satria ny tombo nisan'ny mpakafy basket raha eto Tomasina nefa ihany kosa maro ny lalàna tsy takatra izy ireo. Miezaka ny section mampafantatra ny petit basketball sy ny club tsirairay ny RIC ny fédération mba ahafantarany tsirairay hoe inona no mety atao inona no tsy mety atao. Totosan'ny omaly alahady 13 avril ny lalao famaranana amin'ny fiadina izay tompon-daka ny Tomasina amin'ny taranja basketball fifanana izay natao teto amin'ny gymnase ny Soavita. Mahasarika vahiny maro ary anisan'ny mampiavaka ny tanàna Antsirabe manerana Madagasikara ny fankalazana amin'ny fety mipaka. Maro ireo hetsika entina namarihana izany amin'ity taona 2024 ity toy ny fitoam-pivavahana lehibe, ny hetsika ara-panatanjahantena ary ny fampisehoana taondrom-panakanto maro samihafa. Efa ao anatin'ny fandaminana sy fanomanana tanteraka izany ny avy eto anivon'ny commune Ambonivohitra Antsirabe amin'izao fotoana izao. Raha antsika mahita angamba amin'izao fotoana izao tsy hoe satria fanomanana ny fety mipaka fa asa andavanandro mihitsy zany fanalana ny fako zany ary tsy maintsy manana planina sy programa tsara mipetrapetraka amin'ny fanalana nyzany fako zany sy ny fitantanana azy mihitsy ary toy izay ihany koa raha toa ka nisy ny ezaka izay fikarakarana ny lalana ny eto tampon-tanàna io raha nanaraka tsara tsika tamin'ny investiture tamin'ny andron'ny fametrahana samboady fa nisy fanomezana bitume 5 feu dia nampiasaina izy ireny ary tsy satria maimaika satria fety mipaka fotsiny marina aloha zany hoe manomana fety mipaka fa indrindraindrindra fantaritsika ny embouteillage sy na ho ateraka ny fialanan'ireny lavadavaka ireny indrindra ho anatin'ny fety mipaka Antsirabe zany ka tsy maintsy anaovana ny ezaka rehetra amin'ny mahatompona andraikitra dia ezahana mamaha olana izay maika aloha fa zany tsy midika hoe tsisy ny programme anasa mipetrapetraka tsara fa misy ny programme anasa izay mipetrapetraka. Miavaka tokoa ny fety mipaka raha ho an'ity tanàna Antsirabe ity ary mitondra zavatra betsaka ho an'ny rehetra, ho an'ny ara-toe-karena, ho an'ny olona eto toerana dia fotoana izy io mba fanampina fitadiavana kely enina ho an'ny olona mandray karama isam-bolana azy dia misy ihany koa mba manao zavatra hafa anatin'ny varobarotra kely sy ny sisa mba fanampina fidiram-bola hiatrehana ny taona ray manontolo na ny mpanao asa tanana eny hatramin'ny mpamboly sy mpiopy dia mba mety mba tsaratsara mividin'ny vokatra fotoana ho an'ny rehetra zany zany fety mipaka zany fa tsy mijanona ho an'ny ara-toe-karena fotsiny zany hetsika zany ho an'ny ara-kolotsaina dia fantaritsika fa misy ny hetsika ara-kolotsaina, misy podium, misy artiste betsaka eto amin'ny tanàna Antsirabe. Ho an'ny ara-panatanjahantena fantaritsika fa misy ilay antsoina hoe GOPAC na Grand Open de pétanque ho an'ny tanàna Antsirabe hetsika mahazo sehatra nasionaly izy io satria dia fantatra fa ho avy eto ireo tompon-daka maneran-tany, tompon-dakan'ny Afrika reto eto toerana ny eto toerana ihany koa dia betsaka ny manan-talenta ao anatin'izany taranja-tsipika nety be zany tsy latsaka izany eo amin'ny kianjana Andranovisy sy ny hetsika ara-panatanjahantena hafa ny rugby, ny foot sy ny sisa dia eto amin'ny tanàna Antsirabe fa ny indrindraindrindra amin'ny mahafety évangélika an'izany fety mipaka zany dia misy ny hetsika ara-évangélika ka eto no arararotana anamafisana izay firaritso izay mba ho pasika famonjena ho an'ny tanàna Antsirabe sy mivahoaka ao aminy anie zany paka taona 2024 sy 2025 zany dia mirarany soa mirarany tsara ho antsika rehetra to. Entitra ny fanaraha-maso sy ny fitandrona filaminana mialoha sy mandritra ireo reny fety mipaka eto Antsirabe izao. Iara-entana avokoa ireo raha mangaika rehetra amin'ny fanatanterahana izany. Efa misy ny lamina sy fepetra maro apetraka raha ny nambarany avy eo anivon'ny atety vakinakaratra. Anisan'ireo toerana mboom-piaona fivezivezena sy lalonana mantsy Antsirabe rehefa fety mipaka. Ny paikady moa zany dia miainga avy any amin'ny fotony mihitsy voalohany indrindra avy any amin'ny ny mpandeha na ny vahoaka izay mampiasa ny moron'arabe dia efa misy ireo fanentanana mba hoe farafaratsiny
amin'ny ilany akavian-dalana ianao no mandeha zany hoe tazanao foana zany ilay fiara mifanena aminao satria mety raha avy any afara izy ka raha sendra misy olana raha teknika na misy zavatra mitrangatapaka dia tsy ho hitanao ary tsy anana temps de réaction ianao hiala aminazy raha sendra sanatria mety hidona aminazy tsy maintsy mandeha foana zany eny amin'ny trottoir na izana zany ary torak'izany koa ho an'ireo le mpandeha rehetra na avaiza izy na avaiza tokony hitondra foana ny karapanondrom-pirenenany ary savaina eny ampiandohana eny ampiaingana zany io karapanondrom-pirenena io satria apetraka sy arafitra ny anaty manifold ny mahakasika n'ilay olona amin'ny alalany fampisehoany an'izay karapanondrom-pirenena zay ho an'ny zareo mpitondra cyclopus iny foana moa zany efa nisy ny rafitra napetraka toy ny fampianarana zay ho tanterahany zareo nivon'ny commune urbaine n'Antsirabe moa zany satria amin'ilay vahiny maro be eto amintsika zay mety be dia be mpivezivezy dia ilay familiana atao hoe sauvage moa zany iny zany tena ezahana mihitsiny mba atao zay ialana aminazy fa betsaka amin'ireo mpitondra cyclopus ma tsy inona ny tsy mba misy an'izay fandeferan'izay ka raha sanatria mitera-dozy zay dia ianao ilay mpitondra cyclopus mety hiaran'izay fanasaziana zay ajao ny passage zébré na ny passage piéton ho an'ny mpandeha tongotra ary ajao ihany koa ireo lalana zay hita fa tsy tokony andehananao nefa mbola isisianao andehanana ihany toy ny lalana sens unique zany ho antsika mpitondra kodiaran-droa efa misy moa ny lamba sy ny raha paikady ho apetraka dia mitondra ary tsy maintsy mitondra arolona ny kasika foana ao anatin'izany ihany koa ny olona hoentinao tsy voatery hoe ianao rery manao kasika dia ilay olona tsy hoentinao fa zay mitaingina kodiaran-droa rehetrarehetra dia tsy maintsy manao an'izay kasika na aroloha zay tsy maintsy ametrahana fanasaziana manokana moa zany fanagiazana amin'izao fotoana satria efa tsy tokony hipetraka intsony hoe fisintomana ny taratasy fa tonga dia fampidirana mbalaponja avy hatrany zany na mise en fourrière n'ilay véhicule raha misy fatratrarana anatin'izay ny fandraisana alcool ho an'ny rehetra moa zany dia tena anisany maentitra dia entitra ho anay satria ny ain'ny olona anankiray dia tsy vidy vola ary ny ain'ny olona anankiray tsy afaka averina intsony raha sanatria miala amin'izay tsika izay mpandeha eto an-drenivohitra ny taingina na mampiasa an'ireny fiara fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra na ny taxi be ireo zany dia aza misalasala manantona an'ireo tompona andraikitra na mpitandro filaminana io na zareo vao amin'ny service technique na service transport ao amin'ny service voirie mametraka fitarainana mba ahafahana mandray fepetra ho an'ireo taxi be ary fampitandremana ihany koa moa zany napetraka lay manao tapadalana na le manao hoe atreny ananina ny farany nefa tsy tonga any amin'ny primus akory fa anisany tena andraisanay fepetra entitra raha misy fahatraranay an'ireo fiara taxi be mbola manao an'izay amin'ny vanim-potoana ny fety toy izao indrindra no tena fananarotan'ireo mpanao ratsy antony tsy maintsy andraisana fepetra entitra raha ny nambarany avy eo anivon'ny OMC na ny ordre mixte de conception eto vakina karatra entina andaminina izany ny fivezivezena amin'ny alina dia napetraka tato anatin'ny farim-piadidiana zany ny fisavana karapanondro ny famantarana ny antony hoe inona ny vezivezeny ny olona amin'ny fotoana zay efa tokony hipetrahana ny anivon'ny tokantrano tao anatin'izany ihany koa dia misy ny fidinana any amin'ireny toerana mahafampana reny ary tsy ampy fotsiny fidinana fa tena misy mihitsy ny fanaovana intervention angamba lazako azy amin'ny teny baiko ary misy fiaraha-miasa zay atao ny anivon'ny fokotany sy ny fokon'olona ametrahana n'ireny laharana maitso ary nampiakarina ambonimbony kokoa le izy le laharana maitso tsy ho an'ny mpitandro ny filaminana ny anivon'ny birao fotsiny fa ireny élément de patrouille reny chef d'élément zany dia mena ny olona ahafahany tonga dia manao l'intervention amin'izay fotoana zay dia moramora kokoa ny fahafahantsika zany miaro ny vahoaka sy ny fananany misy ny fepetra ny raisina any anivon'ny ataontsika hoe ny navako teo zany hoe misy ny aty anivon'ny renivohitra dia misy ny any ambanivohitra ny anivon'ny ambanivohitra kosany dia misy fiaraha-miasa amin'ny commune zay atao any miaraka amin'ny fokotany ihany koa satria misy toerana sasany ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananana dia raha miasa amin'ny mpiarabelona malagasy dia misy ny fametrahana le ataontsika hoe andrimasom-pokon'olona na auto défense villageoise zany rehetrarehetra fepetra nraisina zany dia mba ahafahany rehetrarehetra zany hianoka tanteraka ao anatin'ny fankalazana ny fety pascal na kristiana na tsy kristiana
mba hirendoza zany izay rehetrarehetra izay. Tsy antsirabe reny vohitra rery no iatefan'izao asa izao fa ny faritra vakana karatra iray manontolo mihitsy. voararany lalàna manakery eto Madagasikara ny fitsaram-bahoaka antony nampidirana amponjamonjo maika an'ireo olona valo voaroa tamin'ny raharaha mendrika fitsaram-bahoaka nitranga tao amin'ny fokotany Ampasimadinika komina ambanivohitra Angodingodina distrika ny Nosy-Varika ny taona 2022 iny. Ratsaivina dia olona telo mianaka no voaroaroy tamin'ny alatra Volomangahazo ka nandrarany fokon'olona mafana ho any mason'izy ireo jamba avetrany izy telo mianaka. Eri taona taty aoriana maty ny roa tamin'izy ireo. Ny taona 2022 kosa dia mbola nosambory ny fokon'olona indray ny zanakalan'ireo olona voalaza afanangalatra mangazo ireo ka nandrarana mafana ho ahy ihany koa ny masony. Tsy nisy ny fampahafantarana ny mpitandro ny filaminana fa vaovao ny paritaka tao amin'ny tambazotra tserasera no nahitany mpitandro ny filaminana ka nanaovana avy hatrany ny fanady adiny raha ny fanazavana. Mariako sy tindriko fa tsy mbola na eno ary tsy nampahafantarana mpitandro filaminana mihitsy ity trangan-javatra indromy antoana ity. Rehefa niparitaka misy nanaparitaka ny vaovao ka nahafantatra nandre izay tia fampanoavana avy hatrany dia nanome baiko sy toromarika maika mba hanokafana fanady adina. Ka rehefa natao ary fanady adina dia fantatra fa olona 20 isa no voakasika amin'ity raharaha ity ka nisivy amin'izy ireo no efa voasambotra ary niakatra fampanoavana tamin'ny talata fa 9 volana avril 2020 lasa teo 2024 lasa teo ka dia mazava loatra fantaky ny fampidirana ponjafonja maika azy ireo ho an'izy valo izay tena iahina ho nandraraka an'io mafana ho amin'ny mason'ireo olona ireo ka niteraka ny fahajambany izy ireo izahay. Nalefa ny ohatran'ny mpitsara-panao famitorana moa ny raharaha ka nampidirana ponjafonja maika avokoa ireo valo ireo. Mbola mitohy ny famitorana ary mbola mitohy ihany koa ny fanady adina eny anivon'ny mpitandro ny filaminana amin'ny fisamborana amin'ireo ambin'ireo. Koa eto ary izahay dia manentana antsika fokon'olona sy ny tompona andraikitra ny fotony ary manam-pahefana raha mahita tranga fandikan-dalàna dia ampandre aingana ny manam-pahefana indrindra fa ny mpitandro filaminana mba hisambotra ny mpanao ratsy ka anao ny fanadiadiana ary hitondra azy ireo eto anolohan'ny fitsarana ka manamafy izahay eto amin'ny fampanoavana ary mampatsiahy fa ny fitsaram-bahoaka dia voarara ny lalàna manakery eto amin'ny firenentsika. Matoy kosa ny fikaroany ireo navandoza. Ho famoazana indray ny taranja aiady sy ho fampahafantarana ny karazana aiady no antony nanatanterana ny fampisehoana aiady nandritra ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ny fanatanjahantena ny herinandro lasa teo. Ny sesika tao androany dia iarahana ny DRJS vadivavy sy ny coalition des arts martiaux nanatanteraka dia ao anatin'izay fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny fanatanjahantena izay zany no nanatanterana ity hesika ity. Nosafidiana manokana zany ny arts martiaux ho asongadina teto androany noho ny fahitana fa somary natoritory tao ao dia mba hoentina hamoa fahazana izay arts martiaux zay satria be dia be ny mpiangaly ny haiady eto Mananjary dia mba hoentina hamoa fahazana izay sy hampahafantarana ny olona nireo karazana haiady dia izay no antony nanatanterana ity hesika androany ity. Dia natomboka tamin'ny karnaval moa zany izy tamin'ny maraina nanodidina ny tanàna dia nifaranana tamin'ity tolakandro ity tamin'ny fankalazana atao hoe fankalazana tamin'ny fomba ofisialy moa zany dia nahitana ny fampisehoana haiady nataon'ny taranja haiady izay misy ankoatran'ny mafanatanjahantena azy dia mitaiza sy manabe ihany koa ny haiady. Avatranay amin'ny taranja haiady dia mampirisika ny tanora mba hialana amin'ny fidoroana ny zava-mahadomelina sy ny toka mba hiditra ao amin'ny haiady satria ny haiady dia isan'ny fitaizana sara indrindra satria ny haiady ny foto-kevitra lehibe ny haiady dia ny voalohany indrindra fanazana ataoko amin'ny teny japonais satria ny zanoko ny haiady teny japonais sen no sen kokoro no sen izany hoe atiako amin'ny teny français malalaka
le karaté commence par la courtoisie et finit par la courtoisie. Zany hoe manomboka mifagnazany ny aiady ary mifara mifagnazany. Ary ny aiady koa dia modèle amin'ny fiarahamonina. Zany hoe miaraka miombona amin'ny fiarahamonina, amin'ny firansakiana, firalahiana ary fanazana ary fandeferana. No tanterana teto amin'ny tokotany malalaky ny kabiziteto mananjary ny hetsika. Paikady iray arovana ny tontolo iainana ny fampihenana ny fampiasana arina fandrehatra sikitera ny fanazavana. Fomba ahafahana manatanteraka izany ny fampiasana ireo fitaovana fandrahoana voavoatra. Napetraka araka izany tetikasa fiarovana ny tontolo iainana amin'ny fampiasana ireo fitaovana voavoatra ireo. Anisan'ny sitraka izany ny ao amin'ny komuna Soanirana anatin'ny faritra Nosy. Fianakaviana miisa 700 no nisitraka ireo fitaovana fandrahoana ireto, lalina makany amin'ny fampandrosoana ny komuna. Ny fampitaovana tahaka izao amin'ny alalan'ny fiarovana ny tontolo iainana, hoy ny ben'ny tanàna. Ny komuna Soanirana dia liana fampandrosoana ary manatena ny fandrosoana isanandro. Matoky anareo raha efa maro be ny fampandrosoana sikanety. Androany sika zao mahazo. Mifampiankina ny fampandrosoana sy ny tontolo iainana, mahatratra 200 taonina isanandro anefa ny filanarana fandrehatra sikitera ao amin'ny faritra Nosy manokana. Hanamora ny fiarovana ny ala anatin'ny faritra noho izany ny fampidirana ny fitaovana fandrahoana sakafo voavoatra tahaka izao izay mifanindran-dalana amin'ny politika ankapobeny ny fanjakana. Tonga manatanteraka n'ilay fihinana petraka n'Andriamatoa Filoha Hajaina Andry Rajoelina amin'ilay hoe mandeha makany amina pacte énergétique antsika hahazo fatana izay ahafahana amin'ny angovo madio ny tokantrano tsirairay avy. Efa manomboka ny ezaka ny faritra Anosy miaraka amin'ireo mpiara-miombina antoka. Ireo mpiara-miombina antoka rahabola sy ara-teknika iraisam-pirenena no manoana ny Madagasikara amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity. Mandrafitra ny 5.9 isanjato ny antony faharipahan'ny ala ao anatin'ny faritra Nosy ny famokarana arina fandrehatra sikitera ampiasaina amin'ny fandrahoana sakafo. Mahatratra 100 taona isanandro masy ny filanarana fandrehatra sikitay ho an'ny faritra amin'izao fotoana izao raka ny antotanisa. Vahaolana iray hoentina iarovana ny tontolo iainana amin'ireo tsindry samihafa ny fampiroboroboana, ny fampiasana ny fitaovana fandrahoana voavoatra. Fiara-miasa amin'ny fikambanana tsy miankina amin'ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo sy ny ministera ny tontolo iainana no nametrahana ny tetikasa fampiroboroboana, fampiasana ny angovo madio, mampihena ny tsindry mahazo ny tontolo iainana sy miaro amin'ny aretina rindrindra mampihena ny fandaniana isan-tokantrano ny fampiasana izany. Mampihena ny tsindry amin'ny ala sy ny fampitehan'ny tontolo iainana ato anatin'ny faritra ateraky ny fanamboarana sy fampiasana saribositay ity tetikasa ity. Ny faharoa dia mampihena ireo olana ara-pahasalamana indrindra ao anatin'izany ny aretina azo avy amin'ny ny aretiny fitaovam-pisefony. Ary farany dia hampihena ny fandaniam-bola ny isan-tokantrano satria ihena ny vola avoaka ny isan-tokantrano amin'ny fividianana saribô sy kitay. Patana misa 7 alina amin'ireo 2 alina sy 1 hetsy anatin'ny tetikasa no an'ny faritra Nosy raha ny fanazavana trandy. Ny Olanda tapatra boribory ireo teraky ny komuna mba harikorano ao amin'ny distrikan'ny Mandrotsara. Nandritra izany fiolana izany no nijerena ny fomba entina namafisana ny fikambanana sy hijerena ny fampandrosoana ny komuna ambanivohitra. Antony fionana zao dia mba hifandraisana bebe kokoa, fankazahoana bebe kokoa amin'ny fiarahamonina izany. Zahay manamorona io fandraisana io satria afa manomboko latsadatsaka ankilakilabao zany ny zahay samby zahay. Ka io zany nentinay amahagna olana zay dia mba hifandray tsara zany zahay zany. Zahay ikako zany manana vina hampandroso tanàna jusqu'à agny ambanivohitro agny. Hitariky ny ambanivohitro mba hahita, hatsapa fa misy fivoarana toy tanànany ambanikorano, tanàna jusque tonga eto Mandrotsara ka hatramin'ny Madagasikara mihitsy. Zay zany ny antony tegna ifampikasohanay bebe kokoa. Ity no fiainana voalohany niarahan'ireo mpikambana tamin'ity taona
5:20 ity. Vehivavy avokoa ny Antsasamanila nipono amin'ny komuna ambanivohitra Antsoa amin'ny distrika ny Mandritsara mangetahita fampandrosoana izy ireo indrindra ny hanomezana tobim-pahasalamana. Mahakasiky ny olana ny fahasalamana, mazava be ny politika mpanjakana, mahakasika ny fahasalamana ho an'ny daholobe, ny fanjakana ny fahasalamana magnantony vahoaka. Efa nodininy izy igny, efa nojerena akaiky mahakasiky ny CSB au niveau ny commune, ary eo anivony commune centrale commune no ametrahana zany CSB izany. Ka eto ny tegnako dia hitondra izany etaeta izany ary ahafahantsika manokatra ny CSB2 ao amin'ny commune ny Antsoa eo an-tampon-tanànan'ny Antsoa. Nararaotiny solombavambahoaka ihany koa nandritra ny fionana ny fanentanana ireo mponina ao Antsoa ho tia tontolo iainana ary hanamafy izay fiarovana ny tontolo iainana izay. Hiditry mentany, mahay tsy ampy ny oragn'andro ary mahay tsy soampy koa ny rano. Ary tokony ezaka atsika hiaro ny tontolo iainana, tsy handoro tanety, tsy handorondoro atiala, tsy hitevitevy atiala, fa kosa samy tandriny, samy anolo zay efa maty satria izay ny tokony iainantsika. Nandritra izao fiaonam-be ny vehivavy izao no nahitana hetsika ara-kolontsaina mampiavaka ny commune. Ankoatra izay dia anisany nangatana izy ireo ihany koa ny hanomezana lycée ny mponina sy ny mpitondra amin'ny commune ambanivohitra Antsoa. Mampiray sy mampiavana ireo fikambanam-behivavy rehetra ny Sojabe ary ny mpitondra ao amin'ny commune ambanivohitra Antanandava any amin'ny distrika ny Mandritsara ny hetsika ara-kolontsaina Sasafotaka. Fotoana hanomezana ny lanjan'ny Sojabe ho amafisina sy ho hatsaray ny hetsika ara-kolontsaina io. Fototrany maromaro zany ato ndraiky na tanàna eo amin'ny telopolo zany anisan'ny mankalaza resaka kolontsaina io resaka Sasafotaka. Misy zany fampifondrona resaka firaisankina, fihavana. Zay somary lasa zadajanja zany ke naveriny ndraiky amin'ny laony zany izy amizio. Firososana bebe koa zany le fampihavana resaka firaisankina. Iarahana amin'ny ray aman-dreny jiaby ato mandrafitra anaty commune Antanandava indrindra Sojabe. Dia manoloan'izany zany misy fanomezana zany natareo ray aman-dreny io indrindra fa resaka costard zany mba hampifondrona izy ireo mba tsy vakivaky amin'ny firaisankina. Manamora ny fampandrosoana sy fampikasoana amin'ny vahoaka sy ny mpitondra ny fisian'ny hetsika tahaka izao. Hita fahadingana iray lehibe amin'ny lafiny fampandrosoana amin'ny politika mpanjakana zao zavatra nataony any zao, izay manamprovy ihany koa ny fanjakana magnantony vahoaka ary eo ihany koa ny fampifanakaikaizana ny vahoaka sy ny mpitondra. Natomboka tamin'ny dia be firaisankina nandraisan'ny hery velonan-jarany fotoana ary nilarona ireo hetsika ara-kolontsaina maro samihafa. Nandritra ny lanonana dia nararotiny solon-tena mpanjakana tany an-toerana ny nizarana ny karne tokotany izay anjaran'ny commune Antanandava. Tanora katolika mahatratra 5,000 mahery mivondrona ato amin'ny diocèse ny Toliara no niarana nankalaza ny sampakazo, nankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny tanora ny alahady 30 aprily 2024 teto amin'ny écart Notre-Dame de la Visitation Belemboky Androvakely. Tanora katolika ahitana ireo avy ao amin'ny maison de formation rehetra lehilahy sy vehivavy, ireo fikambanana masina rehetra ary ny vovonana tanora paroasy rehetra. Tao anatin'ny 2 andro ny fiombonana. Dia ny fiombonana nanitrany 2 andro mazava ho azy ity andron'ny tanora ity efa nilohavan'ny pèlerinage, ny conférence niaraka amin'ny archevêque, eo ihany koa ny témoignage niaraka amin'ny général Zokiendry, ny adoration sy ny sisa amin'ity andron'ny tanora ity zay. Araka ny lohahevitra nomen'ny Papa Ray Masina amin'ity andron'ny tanora ity dia ny hoe izay miankina amin'ny tompo handeha tsy halala sasatra. Hitantsika amin'izay 7 andiny ny fahareka amin'ny 3. Tsara marina mafatianao lahady ity dia nisorona masy lehibe niarana amin'ny archevêque Monseigneur Gustave Bombino sy ny poetra rehetra eto anivon'ny diocèse. Mbola itoy ity programme ity amin'izao fotoana izay mazava ho azy amin'ny tapany après-midi ny sahoby
iarahana ny fikambana masina rehetra ny maison de formation sy vonan-tanora ny paroasy androany ihany koa no fotoana nanaovana ny remise de trophée ho an'ny tournoi interparoisio any hoe ny faninana isaky ny paroasy mba hanamarihana manokana ity androny tanora 520 vonany sambakazo atao teto Androvakely Belemboka eto amin'ny diocèse ny Toliara ity no sambakazo niarahana amin'ny LCV kanay voalohany satria mbola vaovao na LCV kanay ny faharoa manakazay dia betsaka be ary 3 fois ny tamin'ny lasa ny tanora tamin'ity tombana eo amin'ny 10,000 na 9,000 ny tanora miatrika an'ity sambakazo ny tanora ity dia amin'ny 24 ity zay eo anisany nampiavaka azy ihany koa nampiavaka azy manaraka moa zany dia ny hoe na nitana solotena avy any azo ataoko hoe diocèse lavitra nisan'ny témoignage ny zokiendry général zokiendry zay nisany nampiavaka azy koa sy ny conférence niarahana amin'ny archevêque Monseigneur Gustavo Bombino zay. Sorona masina lehibe notarihiny archevêque any Toliara Monseigneur Gustavo Bombino Espino ny teto amin'ny écart Notre-Dame de la Visitation Belemboka Androvakely ny tanora no ho avy ny fiangonana ho izy ny rary herinandro masina ho an'ny kristiana rehetra koa ny tenany. Ndray so izay andraikitra amin'ny mahatanora aminao izay ray aman-dreny amin'ny fiangonana matsapa faratseo nareo moa dia ho aizy ity fiangonana ny antitra sanatrian'izany fa so ihany fa misy anareo ary miso ihany fa efa ny hoaviny fiangonana dia efa miandry anareo ihany koa dia izay ray aman-drenynareo sy zokinareo miezaka miankadre araka ny mila accompagnement sisy président teo miankadre anareo miaraka aminareo ao vonina mandrakariva hampiantrano ny tanora rehetra ny eto Belemboka Androvakely. Eto Belemboka Androvakely moa nanatantarana an'izay amin'ny maha président ny fiangonana Belemboka Androvakely aty amin'ny district ny Bafirena dia vonina manjakariva izahay hampiantsano sy hanjay ny tanora rehetrarehetra eto amin'ny diocèse satria efa natokana ho an'izay ty toerana ity ary vonina amin'ny lafiny rehetra na aloka zany na fahalalana zany na ny jiro sy rano dia antonany tanora eto amin'ny diocèse ny anjaisana azy ka manentana anareo tanora ho vonina manjakariva amin'izay fankalazana ny azony tanora zay ary ho tonga marobe. Faritra manana tombony manokana eo amin'ny sehatry ny fizahantany sy eo ny fampiroboroboana ny toe-karena manga iny litoraly avaratsy ny Toliara miainga avy eo amin'ny komina ny Manombo hatrany amin'ireo komina rehetra mianavaratra manamorona ny sisin-dranomasina. Ny olana nefa dia ratsy ny lalana raha voahiditra ny komina ny Manombo ary tapaka ihany koa isaky ny fahavaratra ny eo amin'ny vavarany ny Manombo. Misy voka-dratsy eo amin'ny lafiny fampandrosoana any amin'iny faritsiana nefa izany ka anova ny be ny tanàna ny komina ny Tsifota Antsoavo mba hamboarina. Eto dia manaitra ny fitondram-pandrakana noho ny fahavoazana izay mandro ho anay kominy maromaro i amin'iny faritra litoraly nord ny Toliara iny dia ny fihetsiky ny renirano Manombo ao anatin'ny faritsiana dia toerana fizahantany ary toerana koa mahavokatra ny vokan-dranomasina. Ao no ahitana karazana vokan-dranomasina izay alefa any ampita ka noho zany tena misy tombony iny faritsena tena misy zavatra ilana azy ka tsara raha ohatra ka jerena manokana mikasika ny vavarano Manombo satria ao no fotony fiainana ho anay zay kominy maromaro mampiasa iny lalana iny ny komine Befandefa, ny komine Tsifota, ny komine Marofoty, indrindrandrindra ny komine Manombo. Ary ny komine Manombo raha teo dia komine reny ny komine rehetra amin'ny faritra avaratsina ary tsara aza raha ohatra ka omena district mihitsy ny komine Manombo satria komine tena fototry ny komine rehetra. Manoloana an'izany tsara koa ny lalana raha tsara satria iny lalana iny tena ratsy dia mba mangataka re manetriky ny fitondram-pandrakana indrindrindra président de la république iny faritra ina tena mijaly ary indrindrandrindra ny vavarano
saotra ny vokatsy ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao a misy hetsika ihany ny lafin'ny fandriam-pahalemana ahitan'ireo mpitandro filaminana nefa ny mahatonga an'izany dia vokatsa ny lalana ratsy ihany ka eto zao mbola manampy an'izay a satria misy fiantraikany maro amin'ny tsy fampandrosoana iny lalana iny na tsy fandriam-pahalemana koa. Nanatanteraka fivorina ny teo anivon'ny fikambanandrazana vavea ny sabotsy 20 aprily 2024 teo tato amin'ny Bureau National eto Mahavatsy faharoa tatra arabola taori ny fanaovana ny fety fiarabana tratran'ny taona ny 20 marsa 2024 teo sy dindinika hanatsarana hatrany ity fikambanandrazana vezo no fandaharam-potoana teto. Io moa tseo ny daty sy ny arabola amin'ny fety fa nisy samihafa avao ndesaha teo na firesahan'ny fanomana festival izay atoato hanovana an'izay na fanomana fitadiavam-bola hanatevena sy hanasoava ny fikambana toy natao iaby raha zay misy hevitsy soa naboakin'ireo mpikamba reny ka izay mba nahasoa ty fivorenandroany mba hametrahantsika ny hoavy ny fikambana toy mba hatanjaky soa fa tsy resaky politiky ny ataotsika fa te resaky fiarahamonina sy resaky fandrosoan'ny mpikambana kiraiky. Efa tafiditra ao anatin'ny hetsika ho tanterahina amin'ity taona 2024 ity ilay festival 9e édition. Alohan'izany anefa dia hezaka ny fikambanana hanomana hetsika ho fitadiavam-bola. Misy hetsika hafa koa ataotsika. Atoato zao hisy assemblée générale hatao amin'ny fanatsara an'ireny satany fikambana fitsipika anatin'ny fikambana reny amin'ny mois de mai io zay. Hisy koa le resaky fitadiavam-bola mety atao amin'ny alalan'ny spectacle, mety soirée, mety kermesy, mety foara fa zay hita fa tokony ho soa no hananovana an'izay haseho zay atoato koretsika avao ty fanambara lafa avy hananovana an'izay dia faranatsika festival amin'izay any amin'ny faraparany taoany asiatsika festival fataotsika io. Soa ty fiharoa manampototsy miantso ny vezo rehetra mba hirahina hatrany ny filoha nasionaly vavea. Afatsy dia zao raiky ty vezo miezaky zany mba hampirahihina ty vezo iabiaby na ia hanakoronta ty vezo na ia hampilitsy arety hafahafa amin'ny ty vezo tsy hisaraky ny vezo fa hitapasy raiky iabiaby izay mbo tsy taitsy fa mbo an-tanà any zay ro hevery hoe ndaotsika iabiaby na hiaraky fa misy raha atao ka zay ny hafatsy mba hitovizatsika hiarahatsika mba ho solidaire tsika iabiaby hirahina. Iray tsy mivaky ny zanak'androy manerana ny nosy ary miray hina sy mifanometanana ary mbola vonina trany hitondra ny anjara brikiny amin'ny maha-olo-pirenena azy ireo manoloana ny fampandrosoana rehetra eto Madagasikara fa indrindra ny aty atsimo. Tikankenana izao zany mandeha an-karama olian'tikankenana eo hikarama anao fa misy ty raha tondro fanjakagna eo hikarama magnori-kazy etika ohatsy amin'ny bazy toliara toy io zany ty fikaramagna hisy ka itika tsy mandrara zay manao ty fahaiza agny hetaheta ondaty raiky zany tsy nanamboay antika fa itika agny magnoriky ty raha tay fanjakagna satria io ty mba ivelomatiana antika ka izay zany ty antom-pisiantika agny toa fa tika agny tsy hanao politiky fa resaky fampandrosoagny ho atantika agny eo. Efa betsaka ny tetikasa lehibe sy fododrafitrasa ary fampandrosoana nataon'izao fitondrana izao eto Madagasikara fa indrindra aty atsimo ka antony maharesy lahatra ny zanak'androy amin'ny fanohanana ny tetikasa rehetra ho fampandrosoana oenty ny fitondram-panjakana raha ny fampiresahana nandritra ny fiaonan'ireo zanak'androy eto Toliara androany. Itikagna zany le misaotsy any Andriamatoa hajaina any Rajoely amoraha fitoliha antikagny aty moagna mikasiky rano mikasiky fampandrosoagna maro sy voatanisa eto izay ty saorantikagna azy koa mbo intoy koa re mbe nanao ka toy amin'ny tikagny mikarama toy io mbe norihy atoy katy bazy Toliara toy ka le misaotsy azy etikagny naho nanantrafo tika nidoradora nanantsifa nidekadeka nanagnohy nipiopioka
izay koa haitambara antikany maro aby fa mitolika antikany ndaty sy magnary antikany ndaty andehary antikany kavo ilaina nefa ny fitonina sy ny filaminana ary fiaraha-metana trany amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa fampandrosoana ireo raha ny fanentanana trano. Fiharoantikany izay dinidinihiny eo ka le zao ty raha ataoko zao fiharoantika zao lolika hito tsy hisaratsara fa hiharo ray zay ro satria ty fiharoana ahavita raha maro fa nao tsy miray ina atika tsisy raha vita izay ro angatahako amantika riaba nareo aby vory eto mba tsy hisaraky tika fa le hiharo raiky avao hatra mifara. Sary ny mpitandro ny filaminana ny herinandro lasa tao ny tovolahy miisa roa fantatra fa nanolana sy namonina afaty any Anila zazavavy kely tao amin'ny distrikina Ambohimasoa. Fantatra fa ny rahalandраiny ihany no isan'ny nanolana sy namony tamin'ny fomba feno am-pepina any zazavavy taorian'ny fanadihadiana tao amin'ny pôlisy-pirenena raha ny fanazavana. Ifoalaka misy dia nisy tranga nampalahelo teto aminay teto amin'ny renivohitry distrikina Ambohimasoa. Nisy naka tao an-trano ny Anila zay zazavavy kely vao 9 taona monja ary rehefa natao ny fikarohana dia faty misondrano efa hita tao amorony tanimbary teo ambanin'ny toerana nisy azy. Nisokafanay an-trano fanadihadiana ary miaraka nanao ny fizahana tamin'ny dokotera teto toerana izay ka fantatra fa fanolanana miaro famonoana fianoam-bibina nanjoany Anila ary dia niara niezaka ny rehetrarehetra mitady ny marina momban'io fanolanana fianoam-bibina io. Nisy anefa ny olona tsara sitraponina niantso anay ary tamin'izany no nahafantarana fa ny rahalandrainy ihany no isan'ireo olona nahavantosa ary rehefa nisamborona io rahalandrainy io dia mbola hita fa nisy pitsidraty any amin'ny tenany ary rehefa nanontaniana izy satria izy manakana tsy andehanan'ny pôlisy voalohany teny amin'ilay toerana ary manarak'izay koa mbola izy koa no nahitany razana voalohany ary raha ny teniny tamin'ny olona dia hoe olona efa maty nefa ny olona rehetrarehetra mbola mitady zazavery ary rehefa tena natao ny fanadihadiana momba azy dia nolazainy tamin'ny atsipiriany ny fomba rehetrarehetra izay namonona ny Anila. Efa natolotra ny fitsarana izy roa lahy tamin'ny sary ireto taorian'ny fanadihadiana natao azy. Notanterana teto Fianarantsoa ny sabotsy 12 aprily lasa teo ny fifaninana voalohany ao Pentivone ho an'ny Ayady Sido izay ny fanandranan'ireo lika hafa teto amin'ny faritra. Maro mpifanina tamin'izany ary indrindra ny fanazarana sahady an'ireo taniketsany Sido mba hizatra sahady hiatrika fifaninana izany raha ny fanazavana. Ny tanjona ny hamelomana sahady ny taniketsany Sido eto amin'ny faritra. Miana mamindra mihitsiny ary efa misy ankizy madinika be dia manomboka any amin'ny pré-poussin juskany amin'ny cadet junior agny zany. Ny antony ty compétition ty zany dia fanazarana sahady an'ireo taniketsany Sido reo eto Fianarantsoa satria au niveau national dia manomboka amin'ny minima zany zay vao mandeha ny compétition any Antananarivo hiakatra zao reo ankizy reo rapitso minima miakatra dia hanao championnat national any Antananarivo. Dia reto zazakely reto zany raha vao sy esikesena dia n'izao mpandraisina anjara manomboka tsikelikely mianatra manao compétition amina combat raha hiandry minima tsika ngamba mety 2 na 3 sisa tavela amin'io satria nahoana faly ifandobodoboka fotsiny ao amin'ny dojo ao. Dia nanasa zahay ny ligue rehetra manontolo nasainay kanefa moa tratran'le hoe nisy programme somary ny fanakaiky loatra
dia ny liginy asimo andrefana tonga eto a ny liginy Orombe ihany koa dia ny liginy eto Masiatra eo amin'ny 50 eo nisan'ny ankizy kely madinika combattant zany tonga ao zany hoe saisy tsy mandray anjara amin'ny national any Antananarivo no lezana nampandraisana anjara tamin'ity. Nisy ihany koa ny fanolorana tatami vaovao fampandehanana ny judo avy amin'ny ray aman-drenin'izy ireo. Ny tanjona ny ametrahana trano ny fahasalamana manakaiky vahoaka ny faritra Matsatra ambony ho ny taleparitra vaovao. Tsy hanavahana sokajy taona ny fanomezana fahasalamana ho an'ny daholo be ary indrindra ny ady amin'ny kolokolo mba hahafahana manatratra ny vina ny fitondram-panjakana raha ny nambarany. Vina dia ny anatsara izay fahasalamana izay hanatanteraka ny politika ny fitondram-panjakana, hanatanteraka ny velomany ny amin'ny isitrano vahoaka izay fahasalamana izay tsy hanavahana sokajy taona ary indrindra moa ny fahasalamana manakaiky vahoaka, fahasalamana hoezana mba ho kalite zany manaja ny mahaolona ary indrindra ezaka hiady amin'ny kolikoly sy ny tsolotra isan-karazany mba hahafahany vahoaka tena hisitraka izay fahasalamana izay. Ny ankoatran'izay moa amin'izay fahasalamam-bahoaka izay tsy vita ny resaka fitsaboana fa ny fiarovana ny tena voalohany indrindra dia ny fiarovana arety mifendry amin'ny alalan'ny fanahitanana izay no ilanantsika fiara-miasa mba ialana izay fanahitanana mba hanamafy izay fanahitanana izay ahafahana miaro amin'izay mety arety mifendry na mety epidemia isy. Notanterana ny herinandro lasa teo ny famindram-pitantanana teo amin'ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka teo aloha Rakoto Germain izay voatendry isana ndraikitra hafa eny ivin'ny ministera fahasalamam-bahoaka Foibe sy ny talevavao izay hitantana indray ny fitaleva-paritry ny fahasalamam-bahoaka ankehitriny. Ny roso tamin'ny fampiarana ny sasy ny fitsarana taorin'ny fanentanana nataon'ny OMC izay tokony hanajana ny lalàna mikasika ireo trano fisotroana sy ny karaoke fianaratsoa ny herinandro lasa teo. Misy tamin'ireo tompona trano fisotroana iray tamin'ny fokontana Tarandolo rehefa minitsy tsy manatsa ny fepitona ekatonany. Izany ny antony dirana tamin'ny famonjana satria efa maro ny fitaraina nataon'ny mponina ary misy mihitsy ireo nendao sy ny fahafatesana no nitabataba sy korotana amin'ny alina hoy ny tonimpampanao lalàna tiana arabe indrainy. Latsaka ny mpitandro filaminana herinaritra ty aoriana nampahafantatra ny tsirairay tena nitety mihitsy hoe zao ny ora, zao ny fifanajana, zao ny lalàna. Mbola nisy ninia ihany nefa ny oatra ny lalàna iny. Mbola misy minisy satria dia mbola mitohy ny fitarainana be avy amin'ny fokon'olona maro satria misy olona sasatsasany manao ny sitrapony. Ohatra ny atoandro ny alina zany hoe miasa dia tsy misy lera. Ny feo mivoaka mitabataba, ny olona mitabataba, ny teny tsy fifanajana manakoako. Dia mitaraina ilay olona mba mangatakana ireo tompoka mba handraindraikitra fa efa mihoatra ny mety izy ity. Misy marary, misy olon-dehibe, misy mpianatra hanao fanadinana, misy mpiasa amin'ny atoandro, miaraka tsy matory. Misy moa dia nydao sy ny fahafatesana mihitsy ny sasany. Noho zavatra io, misy dia mitsaby tenany any amin'ny dokotera ka. Zay zany nahatonga ny fitsarana amin'izao fotoana izao zany tsika mampahafantatra fa tonga ny fotoana fampiarana ny lalàna tsika zao. Zany hoe izay rehetra azahoana fitarainana ka voapirofo satria nandritra ny herinandro izay dia nampanara-maso an'ireny toerana ireny foana, nampanara-maso dia izay rehetra nahitana pirofo zany dia miroso amin'ny fampiarana ny lalàna ny fitsarana. Dia lalàna moa inona zany? Anakiroa zany ny azo anenjena an'io. Misy ny atao hoe tabataba amin'ny alina na tapage nocturne. Attroupement injurieux zany hoe misy karazany olon-dratsy rehefa avy eo mivotrika amin'ireny toerana reny. Reny zany dia tena enjeny lalàna ary amin'ny code pénal. Misy koa la eritreritra ara-moraly. Inona ny antony? Satria noho ilay tabataba zany dia miferitraina nono. Na tsy miteraka tsy fahafahamiasa ary izy dia mampivarahontsana azy fatratra, tsy matory ny olona. Misy moa dia tsy salama. Izay ireo mpiampangana roa izay zany no anenjena azy ary izay dia azo ampidirana ponja. Ary efa nandraindraikitra moa ny fitsarana amin'izao satria efa nisy ny aran'izay. Tato dia mitodika manokana aloha amin'ireo mpiatsehitra amin'ny asa amin'ny alina manao mozika sy manao zavatra maro toerana fisotroana zany. Ady zao tompoka ny lalàna. Efa misy lalàna io
any anatin'ilay taratasy zay azonareo avy any amin'ny commune ajao ny lalàna satria ho mafy ny fanaraha-maso, ho mafy ny fanasaziana hitranga manomboka eto noho ny antony maro. Faharoa, mitodika amin'ny vahoaka tsotra, amin'ny olona tsotra izay tokony atory amin'ny ala satria tsy maintsy miasa maraina, misy mitaiza marary, misy manana toetraretina, misy manana mpianatra, misy izay ireny olona ireny indray izany dia torimaso no ilaina amin'ny alina. Raha mbola misy ny elakelan-trano any na misy setra izay tsy zakanareo mihitsy, arafo-pirofo, asio-pirofo dia masahy mitoroka. Andraisan'ny fanjakana izay tohanan'ny OMC andraikitra satria raha tsy arahana manao ohatran'izao ilay izy dia tsy ho tafavoaka. Nitafa tamin'ny mpanao gazety ny herinaratra teo nitondra fanazavana ny toniam-pampanao lalàna.